Neona io tolakandro io ireo mpikambana ao anatin'ny komiteny manam-pahaizana nanatanteraka ny fanatsarana ny lalàna momba ny fampihavana pirenena sy ireo lehibe ny fiangonana ao anatin'ny fiombona ny fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM. Ny fanatanterana hatrany ny fampihavana pirenena no ampisin'ity fiaonana natao teny amin'ny voim-piraisana Ambozatovo ambony ity. Zahay dia nihaino ary dia nahafantatra dia avy eo handinika ny tena tompony resaka zany ireo olona ireo no mahalala azy fa zahay dia nakanoty, zahay nanao sekretera nakanoty dia ireo zany tompony mahalala zay zavatra zay sarotra ny teny lango masony vary ireo olona satria raha lalàna sy ny aniny zay ka tsy ihany fa dia mihaino zahay nisaotra azy ireo tamin'ny ezaka zay nataony ary namprisy azy ireo hatrany hijoro amin'izay hoe fahamarinana zay noezahany natao tao anatin'izay. Teo koa ny votoaty ny lalàna sy ny foto-kevin-dehibe hitondrana ny fampihavana pirenena sy ny fanatsarana ny lalàna. Zay zany no tena zava-dehibe tao. Zareo moa nametraka fanontaniana maro ny hoe ny mahasamihafa n'io lalàna io sy ny any amin'ny firenen-kafa io tokoa ve hahavoavaha ny resaka fampihavana pirenena eto Madagasikara. Zareo moa manana an'le hoe 4F ahoana ny fipetraky ny 4F par rapport amin'ity lalàna ty reo zany no anisan'ny zavatra ny fampiarahana midinika tao namoaka ny ahahiny zareo hoe ahoana ny tena hoe hampisy fampihavana pirenena marina ve lalàna sa saritsarina fampihavana pirenena no atao eto.